dia kafaliana indray raha lasana baby no iarabanantsika tsirairay avy a na iza le iza mampiatrano anay indray amin'izao fotoana zao a dia manona ny fahasoavan'andriamanitra indray a ho amin'ny isa-tokantrano a ho amin'ny isam-batan'olona ihany koa misaotra ny tompo lehibe ihany koa satria mbola meny fotoana indray izay androany a afaka indray miantrano ary miditra atao anatin'ny tokantranonao a miditra atao anatin'ny ao anatinao ihany koa amin'izao fotoana zao amin'ny alalan'izao fandaharan'izao a ary misaotra ny tompo lehibe satria meny fahasalamana sy hery mbola nomeny tombonandro sy fotoana ihany koa afaka manompo azy indray androany ary akasitrahana hatrany ny mpanompon'andriamanitra ihany koa zay filoham-panorona ao anatin'izao ministera zao a zay mampivelatra mandrakariva ihany koa anatin'izao fandaharan'izao a ary eto ampentohana dia tehiteny aminao sahady aho hoe aoka tena hifantoka indray ianao androany ary aoka tena anana ihany koa fifandraisana amin'andriamanitra ianao amin'ity androany ity a satria efa tsara fifandraisana amin'andriamanitra ianao a dia tsarovy a fandriamanitra afaka hampiakatra anao indray afaka hampitombo ny hery ao anatsika tsirairay avy andriamanitra afaka ihany koa anafihery vaovao anay indray anao indray ny tompo amin'ity androany ity ho anao zay mety ao anatina adisaritra ho anao zay mety mandalo fahakiviana ho anao zay ihany koa mety ao anatina olana amin'izao vanim-potoana zao a aoka tena hibantina an'andriamanitra ianao androany a aoka tena hanaiky indray ianao hampiatrano ary hampandroso an'andriamanitra ihany koa ao anatin'ny fiainanao indray amin'izao fotoana zao a ary aoka tena hifantoka tanteraka ianao amin'ity fotoana ty indray satria tsy lava ny fotoana fahafoan'ny fotoana zay ahafahantsika manombo eto indray androany a ary mialohan'ny vavahantsika indray androany a andaosika hieno hira ahira isika amin'izao fotoana zao a ho fiderana an'andriamanitra ho fampandrososika an'andriamanitra ao anatin'ny tokantrantsika ao anatin'ny fiainatsika ao anatin'ny mompantsika rehetra indray a araho arany hira amin'izao fotoana zao a mareta ianao a ary manarafinaritra tompoko Sarah
Aleluia. Dia anomboka mivavaka antsika amin'izao fotoan'izao a, ary mino fa tena nifantoka tamin'ny alalan'ny hira indray ianao teo a, ary vavaka antsika androany, ary misy mpanompon'Andriamanitra maro moa izay eo ampiasan'Andriamanitra eto indray androany a, ary miaraka amiko eto rahalahy Romeo amin'izao fotoan'izao a, ary mbola misy mpanompon'Andriamanitra ho avy ihany koa eo rehefa avy eo fa aoka ianao tena hifantoka hatramin'ny farany a, hivavaka tsika nefa melohan'izany vavaka ataontsika izany a, andao sika amaky tenin'Andriamanitra melohan'ny vavahantsika androany a, izay tenin'Andriamanitra anankiray sika ao amin'ny bokin'i Isaia fa 7:20 ary eo amin'ny andiny voalohany izay manambara toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe izao ny fiantsonao fa aza atao mare, asany rato ny feonao ho tahaka ny any Anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Aleluia. Andaotsika hivavaka amin'izao fotoan'izao a, ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe izao ny fiantsonao izy fa aza atao mare. Matory alasana vavy miteny an'izany Andriamanitra, matoa Andriamanitra manambara hoe izao ny fiantsonao fa aza atao mare. Dia misy tian'Andriamanitra zany tena iaika avy any anatsika any, ny fiantsonsika an'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ampiasa ny herintsika amin'ny fiantsonan'Andriamanitra, amin'ny fitediavana an'Andriamanitra, aoka tena hananatra ny feontsika amin'izao fotoan'izao. Hiantso an'Andriamanitra any andaosika tena andintena indray androany a, hitodika tanteraka eo anatsihan'Andriamanitra ihany koa amin'izao fotoana izao a, mba tena ahafahan'Andriamanitra hitsantsehatra amin'ny fiainantsika tsirairay avy indray androany. Andao hivavaka tsika androany ary a, asan-drato ny hivavaka amin'izao fotoan'izao. Maka sitraka raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manome voninahitra ary mideranao indray, makalaza ny anaranao hatrarehetrany. Andriamanitra lehibe sy mahagaga ianao, Andriamanitra mefany zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny tombontsoa rehetra izay nomenao indray, misaotra ny amin'ny fahasoavana lehibe izay narotsaka ao aminay ihany koa, ahafahanay indray manompo anao amin'izao fotoan'izao Jehovah-Andriamanitra, ary makasitraka anao hatrany na iza tompo malalo izay manaiky indray mampiatrano an'izao fandaharan'izao androany. Dia misaotra anao izay tompo family izay fa hiasa sady ianao amin'ny sambatan'olona indray, hiasa sady ianao mitokatrano tsirary avy ihany koa ankehitriny. Dia manasa ny fanatrehanao amin'izao fotoan'izao fanahy masinao, midirantsehatra indray ianao, manjaka tanteraka ao anatin'ny sambatan'olona ihany koa ianao fanahy masina amin'izao fotoan'izao, ampaherezy rehetra ao anaty fahakiviana, aoka ame fifaliana ho anjanaka ao tsirairay avy indray ianao, andreto izay mifona sy mibebaka eto anatrehanao indray, ny amin'ireo fahadisoana vitanay rehetra, ny amin'ireo fanapakevitra noraisinayka tsy akasitrahanao, mifona zay amin'izao fotoan'izao Jesosy a, mamendrafo aminay ianao, mamelany elokay, mamelany fahadisoanay rehetra ihany koa ianao tompo malalo, ary atombotsaianao ny tenanay rehetra avozy indray izay androany, meo fo vaovao atafio vaovao avy aminao ihany koa Andriamanitra. Mila fanavoazana tanteraka izay, areo asan-devoly, ireo karazana fanahy mamatitra rehetra, na fanahy fakamoana, ireo fanahy izay mitondra fanelingelerana maro samihafa, ravana sy potena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tiana-pahefana sy anakery amin'ny sambatan'olona tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Makasitraka anao izay raha io, mizay fanafaka ny tsirairay avy indray ianao androany, hitondra fanafana goavana ho an'ny sambatan'olona ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra raha io. Aleluia. Amen. Aleluia. Dia mbola hitohy amin'ny vavatsika amin'izao fotoan'izao a, tena hiditra lalindalina kotsika androany, ary tena anakaiky bebe koa an'Andriamanitra indray tsika androany, hiresaka amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny vavaka indray androany, mba tena hiaino atsika ny tompo ary hamaly atsika ihany koa Andriamanitra. Hivavaka isika androany a, hivavaka isika ho andray mandalo faharerahana ara-tsaina na ara-batana noho ny sedram-piainana izay mety mandrafitra ny fiainan'ny olona amin'izao fotoan'izao a, ka mety efa ao anatina fahadisom-panantenana izy, ary mety efa ao anaty fahakiviana sy ketraka tanteraka ihany koa, ka mahatonga sy afaka manao na inona satria nanantena, satria efa tsy manantena intsony izy hoe inona zavatra mety ho azo atao, satria vanim-potoana zao raha lasana vavy zay, mahatonga ny olona mety miaina ao anaty fahakiviana, mahatonga ny olona miaina ao anatina karazana fahaverezan-kevitra noho ny fahasarotany fiainana amin'izao fotoan'izao, ka mahatonga ny olona misalasala izay misalasala tsino an'Andriamanitra intsony, mahatonga ny olona ihany koa inosaina amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, mahatonga ny olona hitady zavatra hafa ihany koa
ny tenin'Andriamanitra dia manamafy izany atao anatin'ny bokin'ny Isaia toko fahadimy amby telopolo amin'ny andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra izay manambara toy izao teny: ampaheresinareo ny tanana miraviravy ary atanjao no halika malemy, lazao amin'izay rerakapo mahereza aza matahotra indro Andriamanitrareo, ho avy mitondra famaliana dia ny famalian'Andriamanitra, eny izy tokoa ny ho avy ka hamonjy anareo. Alleluia! Andaosika hivavaka androandry mba tena ahery ray ane ny kristianina, indrindra kristianina tsirairay avy na iza izy amin'izao vanim-potoana zao. Tadinao manaraka an'izao fandarana zao mety mandaly fakiviny ianao androandry, satria mety misy zavatra baka teo amin'ny fiainanao, mety ao anatina fahareran-tsaina ianao androandry, satria mety mandalo ady mafy ianao amin'izao fotoana zao, mety ao anatina fakivina sy fahaverezan-kevitra ianao, satria misy olana mitsanga amin'ny fiainanao amin'izao vanim-potoana zao, amin'izao fotoana zao. Tsy fantatry izay zavatra sedrainao androandry, tsy fantatry izay zavatra mahazo anao io androandry, fa zany indrindra no tenenin'Andriamanitra eto hoe ampaherezo no alika malemozy izy. Mila mifampahery raha lasana vavy, ary matola nefa n'Andriamanitra eto indray zay androandry dia hitondra fampaherezana ho anao indray androandry. Ianao izay anatina fakivina ho an'izay rehetra ao anatin'ny fahaverezan-kevitra dia hivavaka ho anao izay amin'ity fotoana androandry mba herenenao ao anatin'izao vanim-potoana zao. Ninona zavatra mety mandalo amin'izao vanim-potoana zao, ninona zavatra mitanga ao amin'ny fiainana ihany koa dia mba tsy ho kivy enao manolona ny asato ny fiainana, tsy ho reraka enao manolona ny zavatra maro samihafa izay mandalo amin'izao fiainana zao ary zany indrindra no entina eo anatrihan'Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Zany indrindra no entsika eo anatrihan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka mba hitsatsehatra ny Andriamanitra, mba tena hampitsaka antsika tsirairay avy indray, mba hampitsaka izay rehetra mety ao anaty fakivina, ampahery izay rehetra mandalo ady ihany koa amin'izao vanim-potoana izao ary manasa anao rahalahy Romeo hitarika anay ao anatin'izany vavaka zany menanao avy hatrany sehatra tompoko. Makasitraka nira tompo, makasitraka an'Andriamanitra lehibe any amin'ny fahasoavana sy ny famirapo zay mbola mena atsika tsirairay avy zay manaraka n'izao fandaran'izao indray so an'ny tenako zay manatotosa zao fandaran'izao dia misotra ny mpanompon'Andriamanitra zay manome anjara sehatra ahafahako mitombo sy mivelatra ao anatin'ny asa fanompona dia misotra indrindra tompo. Dia araka zany sujet de prière nentin'ny rahalahy toy izay dia hiarakatsika tsirairay avy, hiarakatsika iomboa mampanahy eo anatrihan'Andriamanitra tsika, hiaraka hivavaka tsika ametraka tanteraka angataka amin'Andriamanitra tsika ho an'ny tsirairay avy zay manana olana, manana problema, manana zavatra mangejazy eo anatrihan'Andriamanitra tsika dia hiarakatsika hivavaka, iray saintsika, iray fo, iray fanahytsika angataka eo anatrihan'Andriamanitra tsika ny fanahin'Andriamanitra maherany amazy rehetrarehetra fatorana eo amin'ny tsirairay avy, eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy dia manasa anao mba hivavaka hiaraka amika ianao akipimo masonao dia asan-drato mivavaka ianao eo anatrihan'Andriamanitra, hiaraka hivavaka tsika raha eo amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy tompo ndreto zay misaotra sy midera mankalaza ny anaranao masina tompo amin'izao ora sy fotoana zao dia raha inay sy ankalazainay asandratra hiavy ny anaranao masina tompo fa tsara mitsirairay avy ianao. Makasitraka anao lehibe zany amin'izao fotoana zao tompo satria fantatray fa miaraka aminay tsirairay avy ianao amin'izao ora sy fotoana zao, fantatray tompo fa miaino ny etaetapo, ny etaetam-pananay tsirairay avy ianao amin'izao fotoana zao tompo. Ndreto zay tsirairay avy tompo mivavaka eto anatrihanao, mitalao eto anatrihanao zay tompo amin'ny momba ny tsirairay avy zay efa mandalo olana, mandalo fisedra, mandalo zavatra maro tsy filaminana tompo eo amin'ny fiainana, mandalo fikorotanana tompo, maro ny zavatra sedrain'ny tsirairay avy amin'izao ora sy fotoana zao, ao ireo efa kivy, ao ireo efa ketraka ny amin'ireo ady, amin'ireo olana zay mandalo eo amin'ny fiainany tompo amin'izao ora sy fotoana zao tompo dia mangataka eto anatrihanao tompo mba hiditsajehatra eo amin'ny fiainany tsirairay avy ianao tompo, amanginy zanakao, amanginy tsirairay avy ianao tompo amin'izao ora sy fotoana zao. Hitanao tompo tsy miafina aminao ny zavatra sedrain'ny tsirairay avy, tsy miafina aminao tompo ny fiainany tsirairay avy, koa zany indrindra tompo ny andrandrahanay eto anatrihanao araka ny teninao tompo anao hoe tsy mahafoy anareo anandaho anareo koa angatanay tompo zany teninao zany mba hitoetra amin'ny tsirairay avy, mba hiditra ao anatin'ny fosiny sain'ny tsirairay avy ianao tompo, mba tena anjaka fenao amin'ny tsirairay avy ianao, ama reo olana, ama reo sedra, ama reo zavatra rehetrarehetra zay mandalo amin'ny tsirairay avy ianao tompo, satria ianao dia Andriamanitra tsy mahafoy na mandao amin'ny tsirairay avy ianao tompo, ary
ary tsy mafoy ny zanaka ao ianao tompo fa miaraka amin'ny tsirairay avy ianao satria tenao manao hoe omba nareo manjakariva amandra-patapera zao tontolo zao ka eny tompo na dia mafy ny ady na dia mafy ny sedra na dia mafy ny olana na dia tonga hatramin'ny fakivina fakitrana ary dia androany tononona eto tompo fa ianao fanahy mahery avy aminao ny ositra mahery avy aminao dia ho arotsaka ao amin'ny tsirairay avy zany ka melomelona ny tsirairay avy ary anokatra ny fomampanany tsirairay avy ray tompo ka atogan'izy ireo ahery atogan'izy ireo tsokivy atogan'izy ireo tsoketraka tompo sy fa hovonina anompo ary hitsaka izy ireo satria ny fanahy mahery ny ositra avy aminao dia fa ampaheran'izy ireo ampitsakan'izy ireo ndray ary anome fanantenana vaovao ho an'ny tsirairay avy ray hiatsehan'ny androm-piainany hiatsehan'ny ho avy ny tompo satria ho avy mamirapiratra nefa homanina ho an'ny tsirairay avy fa reny dia sedra napetraka ao aminazy sedra isedrainao ny finoany sedra isedrainao ny fanantenan'izy ireo ary ny sedra isedrainao no ho avin'izy ireo koa misotranao zay tompo satria fantatray fa hiasa amin'ny fomba magaga tsy takatsy ny saina ho an'ny zanaka ao ianao manomboka amin'izao ora sy fotoana zao ary isy fifoazam-panahy lehibe ho an'ny tsirairay avy zay manaraka an'izao fotoana zao zay mahita an'izao live zao satria fantatray fa Andriamanitra miasa ianao ary Andriamanitra tsy mafoy ny zanaka ao ianao dia voninahitra tompo dia atolotsay ho anao rery ihany satria miasa magaga ianao ary mitany tsirairay avy ianao akaiky ny fo zay mangetaeta sy mitady ianao ianao dia voninahitra tompo dia atolotsay ho anao rery ihany ho anao rery zany mandrakizay amin'ny anara-maherina Jesosy Kristy tompo nanaovanay sangatanay zavahoaka zany misaotra indrindra tompo. Aleluia, amen. Aleluia. Makasitaka lalany amin'izay fitaritana anay tamin'izay vavaka zay minao fa mahery ianao androany ary aoka tena hery mandrakariva ianao amin'izao fanomponao an'Andriamanitra izao anaraka ny avy hatranintsika hoe mahereza lala manarafinahitra tompoko. Sintunya tirana Reuzena tenaina Toma veri saina Utikyaraba buku Kairi zaralai Ramafinya kinau Mairi zaralai Nitupu banau Chani Faiuandalu yani Katinativo Kaupadesiana Mairi zaralai Baza kivizane Mairi zaralai Rambula yetutane Andre mali chamaita Izay matsaratsika Tadiriry anao na miaraka aminy Rahalahy tsarofa tsy mandrakizay ny ranomason'izay Zoe Paorina ary raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana velively ny fanantenantsika Anao tsy nateraky izaly
fasambarana netsilany vitsaranady ao aminy mairezaralahy na mafinadinao mairezaralahy mitomponanao mivavatranetrany fa io andalo ihany fa tsy maintsivo kaompanesy anao mairezaralahy fa azakivizany mairezaralahy rambola eto tany andriamanitra mahita izay matsaratsika tsy adirerianao na miaraka aminy mairezaralahy raha mafiniadinao mairezaralahy ny tompombanao mivavatranetrany fa io andalo ihany fa tsy maintsivo kaompanesy anao mairezaralahy fa azakivizany mairezaralahy rambola eto tany andriamanitra mahita izay matsaratsika tsy adirerianao tsy adirerianao tsy adirerianao na miaraka aminy hoy ny tompo Jehova no miady anareo fa ianareo kosa anginy Jadirerianao, 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 na miaraka aminy. Alléluia. Tsy ho lava ny fotoanantsika androany fa fohy ihany ny fotoanantsika satria efa ao andalam-pamaranana ihany koa sika amin'izao fotoana izao ary andao nefa atsika ijery tenin'Andriamanitra hatrany ary amaky tenin'Andriamanitra atsika amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fampaherezana ary tenin'Andriamanitra zay hojerevantsika dia ho hitasika ato amin'ny bokin'ny Eksôdôsy toko 4:20 ary eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 5:10 zay mbaky toy zao ny teny amin'ny anarany Jesosy Kristy manambara manao hoe Jehova iady ho anareo fa ianareo kosa hangina ary hoy Jehova tamin'i Mosesy nahoana no mitaraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Alleluia. Ary ava malala zay manaraka an'izao fandaran'izao aloany ao anatin'izao vanim-potoana izao dia tsaro fa fotoana zay tena mampikaikaika ny olona, fotoana ihany koa zay ao anatina fahaverezan-kevitra ho an'ny olona maro samihafa amin'izao fotoana izao. Tantara anankiray tamin'ity fotoana ity zay nampitaraina ndreto zanak'Israely rehefa tafavoaka avy tany amin'ny tany Egypta izy ireo ary rehefa tonga teo akaikin'ny ranomasina mena, rehefa tonga teo izy ireo nahitany miaramila ny Egyptianina tery arina ary ny ranomasina mena ihany koa nefa tato alohany izy ireo dia nitaraina tamin'i Mosesy ireto zanak'Israely ireto nitaraina fantatra ary nimenimenina ihany koa samy nanana ny fomba filazana izy ireo hoe nahoana no entinao aty zay mba ho faty aty anefitra sy aleonay ve tany Egypta ihany ary nimenimenina samy nimonimolina daholo ny vahoaka ny zanak'Israely rehetra tamin'izany vanim-potoana zany. Rehefa nitabataba nefa izy ireo dia niteny tamin'i Mosesy Andriamanitra. Rehefa niteny tamin'i Mosesy Andriamanitra dia niteny taminy hoe nahoana no mitaraina kosa izy ianao ilazao ny zanak'Israely mba handroso. Raha lasana bavy rehefa mamela tanteraka an'Andriamanitra hiasa ny fiainanao ianao ary rehefa mahavelanao ihany koa hitaridarana anao Andriamanitra handamina ny lalanao rehetra dia tsarovy fa na dia efa
mietretsara tsika hoe ohatra ny tsisy zavatra azo atao tsony ty na de efa mietretsara isika ihany ko efa tsisy azo olona azo mbana tsony manoloana ny fiainatsika efa tsisy lalana azo le tsony satria nahoana efa voabare ny lalana efa tapodalaka letsika mety efa ao anatina famoizako tanteraka tsika manoloana ny zavatra maro samihafa zay mitranga sy mandalo am'izao fiaina zao de sarofy fa rehefa avelanao hitady-dalana anao Andriamanitra ary rehefa avelanao ialoha lalana anao Andriamanitra rehefa manaiky anao hogidin'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao ray manontolo dia Andriamanitra afaka manokatra lalana anao ho anao foana ny tompo afaka manao zava-baovao anao foana Andriamanitra fa aoka ianao hanaiky izay baikon'Andriamanitra aoka ianao hanaiky izay tolo lalana Andriamanitra mety ambaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony amin'izao fotoana zao miteny aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny ray androany miteny anao indray Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny zay omeny atsika eto indray amin'ity fotoana ty Jehova hoy izy iady ho anareo fa ianareo kosa hangina manaiky venao idiran'Andriamanitra tsy atrandoany amin'ny fiainanao manaiky venao isoloin'Andriamanitra vava ihany koa satria nahoana rehefa manaiky an'Andriamanitra ny atsika dia atsika ho ampangin'Andriamanitra ny amin'ireo karazana olana ny amin'ireo karazana ady zay mety andreantsika ho ampangin'Andriamanitra fa Andriamanitra no hiditra tsetra Andriamanitra ny andray an-tanana Andriamanitra no amany karazana olana maro samihafa izay mitranga eo amin'ny fiainatsika fa miteny fotsiny Andriamanitra ary mitaky atsika nefa Andriamanitra mba handroso atrantsika tsy hivelin-dalana isika amin'izao fanomponan'Andriamanitra zao mitady atsika ihany koa Andriamanitra mba tena ampitombo ihany koa ny finotsika azy mba ahafahan'Andriamanitra miditra tsetra amin'ny fiainatsika tsirary avy hozy izy Andriamanitra hoe ila zao hozy izy ny zanak'Israely mba handroso na de ranomasina mena nalona ndraiky zanak'Israely reto dia afaka ny handroso foana izy ireo afaka isy lalana isy tsoka teo rehefa Andriamanitra no mitady-dalana azy rehefa Andriamanitra no miditra tsetra ary androany de tehiteny aminao ihany koa androandry na de mafitaka ny ahoana azy ny ady sedrainao androandry na de mivaivetaka ny ahoana azy ny olana ihany koa izay mitranga eo aminao androandry de sarovy Andriamanitra afaka hanasoka afaka isy hanokatra ny lalana rehetra manoloana eo fiainanao mba hatonga anao handresy mba hatonga anao hitava olana mba hatonga anao mpandresy manoloana ny zavatra rehetra izay mandalo eo fiainanao na inina zavatra mety mandalo aminao androandry mba hatonga anao hitava olana eo anatrian'Andriamanitra dia oka tena hanaiky mitory lalan'Andriamanitra ianao zavatra takin'Andriamanitra amintsika raha lasana vavy dia ny handrososika hatramin'ny farany na dia misy zavatra miangeza atsika dia oka handroso foana atsika na dia mafy miady atry atsika dia oka handroso foana fanomponan'Andriamanitra na dia mivaivetaka ny ahoana ireo karazana fanenjena maro samihafa amin'ny fiainatsika dia oka handroso foana itsika na dia mandalo tsifitsinantsika amin'izao fotoana zao dia mandroso foana ny fanomponan'Andriamanitra mandroso foana ny fitediavana n'Andriamanitra aoka handroso amin'ny filona atsaryatsara ianao fa rehefa manapa-kevitra ianao handroso dia ao anatin'izay no sokafa anokafan'Andriamanitra ny lalana rehetra rehefa manapa-kevitra ianao handroso dia ho esolon'Andriamanitra ao anatinao io aretiny io rehefa manapa-kevitra ianao handroso dia ho esolon'Andriamanitra ireo karazana sakatsakana maro samihafa izay mety ataon'ny fahavalo amin'ny fiainatsika tsirairay avy ny vahaolana raha lasana bavy amin'izao fiainana zao dia ny fandrososika amin'Andriamanitra raha te ahita vahaolana eo fiainanao dia mila mandroso atrandry raha te hositrana amin'ny aretina zay mahazo anao ianao dia aoka anao handroso amin'ny fanomponan'Andriamanitra raha te hibata ny fanresiny ianao manoloana ireo karazana sedra maro samihafa izay atrehanao amin'izao fotoana zao dia aoka handroso amin'ny fanomponan'Andriamanitra ianao aza atao hoe aza vela ampiemitra anao miady lalovanao aza vela ampiemitra anao ireo zavatra sarotra maro samihafa izay mety sedrainao androany satria raha voninahindroso ianao dia afaka hampandresy anao Andriamanitra raha voninahindroso hatramin'ny farany ianao dia afaka hampandresy anao amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra hitondranao hivavaka amin'izao fotoana zao satria efa faranako ny teny amin'ity androany ity hivavaka tsika androany raha mety eonao ny ao anaty fakiviny mety eonao ny ao anaty fahaferezaka hevitra hivavaka androany mba haendra ianao manomboka an'ity androany ity
ary anokatra lalina rehetra amin'ny fiainanao ny tompo amin'izao fotoana zao dao sika hivavaka azy makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra ary mideranao fa lehibe sy mahagaga ianao tompo manalo Jehovah-Andriamanitra ankehitriny dia mivavaka ho an'izay rehetra manarika an'izao fandarana zao tompo ampaherezo naityrany avy androany mivavononana ny sambatan'olona tompo malalo oka fanay masinao ampitsaka an'izay rehetra mitaonondrika oka fanay masinao ampahery izay rehetra ao anaty fahakiviana oka ahenjaityrany avy amin'izao fotoana zao Jehovah-Andriamanitra mba handraitra izy manolona zavatra rehetra zay mitandra sy ady rehetra zay atiany amin'ny fiainan'ny tompo malalo miza Jehovah-Andriamanitra fa hitsatsetra ianao anome elondray anome fifaliana anome fiadanako ao anatin'ny tsirary avy misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen eto mpamarana ny fotoana dia menam-panompon'Andriamanitra rahalahy Erika indray fitoria fadarana hivavaka ao atsika hisodrano atsika izy amin'izao fotoana zao ary isotran'Andriamanitra ihany koa makasitraka tompomenanao avy hatrany sehatra ndao ary Alleluia. Mbola misaotra an'Andriamanitra ary makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra dokotera Navato mbola manome sehatra ary misaotra ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra izay mitondra ny fampahirezana tamintsika teo amina fa tena miasa tamin'ny fiainantsika Andriamanitra mbola hivavaka isika amin'izao fotoana zao ny vavaka izao ataontsika dia hitondra mbavaka ny tsiraray avy indrindra izay manaraka an'ity fotoana ity ho anao manokana izay mety hoe mbola hiasa na ihany koa mety hoe manana olana na aretina na anatin'ny tokantrano mety fianakavianao dia hivavaka ao amin'izany isika fa zao tsarovy mila manana finoana ianao mila matoky an'Andriamanitra ianao fa ain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra ka andeha isika hivavaka ao anao amin'izao fotoana izao ametraka zao alina zao eo ampelantanan'Andriamanitra amin'izao fotoana soira izao hivavaka isika tompoko raha io mbola misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity fotoana androany ity misaotra tompo ny amin'ny fampaherezana izay tena hoe nampaherana tsiraray avy ary eto izay dia matsiaro ambavaka tompo malala niza manaraka an'ity fotoam-bavaka aty Andriamanitra ary tao anatin'izany teninao zany mety voakasika fony Andriamanitra mety misidra olana misidra aretina maro isan-karazany mety fianakaviana tokantrano zao vola mifandaminana tsara izao tompo mivavaka ho azy ireo mba tena hoe mikarotananao mahery ny asa mahery anatin'ny fiainana Jesosy malala iza ihany koa tena hoe anao ny asa amin'ity androany ity tompo amin'izao alina izao teny fiarovanao magaga ny fiainan'izy ireo ho tena hoe hotahinao izy Andriamanitra tsy nanompanao tamin'ity androany ity izy Jesosy mino sy manantena izay fa andreva vao mafaly amin'ireo raha mahatsiranabavy izay nandreny fampahirezana teto tamin'ity fotoana androany ity Jesosy malala tahino koa izao alina izao oka tena hoe fiarovanao magaga no aminay tsiraray avy ahita toromaso mamy zay tena fiarovana avy aminao anjelinao tompo manodidina an'ireo tsy zanak'Andriamanitra izay nanaraka an'ity fotoana androany ity makasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen amin'izao fotoana izao tsika andeha ary isotra an'Andriamanitra tamin'ity fotoana androany ity izay tena hoe fotoana niavaka ary tena natsapantsika fionana tamin'Andriamanitra da tsara tsara fa rehefa manatrika an'Andriamanitra nanatrika an'Andriamanitra tahaka izao tsika dia fanatrehan'Andriamanitra tsy misaraka amintsika io tahin'Andriamanitra ianao dia tsika ary isotra an'Andriamanitra sandrato ny fisoranao okanao ahakasitraka an'Andriamanitra tamin'ny fitahiana rehetra nanomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ary amin'izao fotoana izao sandrato feoanao tompoka amin'izao fotoana izao raha io mbola misaotra anao zay tamin'ity fotoana androany ity izay nafahanay tena hoe nanompo anao teto androany misaotra tompo satria maro be ireo olona mikasihanao Andriamanitra satria ianao ilay tsy miova ianao ilay mahery ianao ilay mpanjaka ilay tompo ilay ankofan'ny alohalika rehetra ny olona rehetra na ny an-danitra na ety ambany masoandro tompo makasitraka satria teto ianao niaraka taminay nanatrika anay teto ianao namana anay tsiraray avy ianao tamin'ny fahasoavana dia misaotra anao zay tompo malala voninahitsy ny anarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen zay fotoana antsika androany fa andeha hiara-zara teny fahasoavana sy tondrano antsika tsiraray avy ento koa fahasoavana sy famindrapona anaraka antsika amin'ny andro an-tsaina antsika dia toetra antsan'i Jehova andro lava isika amen ataovy aminao rery any entiko fahasoavana sy famindrapona anaraka amin'ny andro an-tsainako dia toetra antsan'i Jehova andro lava amen samy tahin'Andriamanitra dao isika tompoko